tonga eto Ambolomanjakarivo zany a, lalana makany Antananarivo Soamahamanina. Eto zany no ankalazaina zany ny Taom-baovao Malagasy a, dia hitondrananareo a io ambony io miakatra. Iny a miakatra de misy madame tia ho anatin'ny. Manao madame. Manao. Be aninona ty ianao? Dia amonjy Taom-baovao Malagasy. Ay, eny ary da andao ary. Ny hita fa masoandro mibalitra ny marina fa tafiditra anatin'ny kominitean'ny Soamahamanina izy ity a, fa hitanareo hoe Ambolomanjakarivo ny anaran'le tanàna. Manao tompoko? Mana tompoko. Plaisir, Jeannot. Manao ny ianao Jeannot Augustin? Rabaina Jeannot, Ramambazafy. Malama, ça va, rabaina tatsiny Ramambazafy tsika eto. Eto tonga seo tavohitra amitsanga, sandra Ambolomanjakarivo. Fa soa amin'ny lalindalina. Io mamimba vetikely satria za moa perinasa dia. Ia, ndao mampilasy ena Bonjour Madame Présidente. Bonjour. Tsara eto amin'ity toerana mahafinaritra ity. Ny fandaminana dia anomboka isika afaka fotoana fohy. Asaina mpanajana ireo nahazo fanasana araka izany a, hiazo itony toerana itony a, mba ahafahantsika miroso amin'ny fanombohana tsy hoe. Dia manasa antsika rehetra, olo manakaja rehetra nahazo fanasana aka izany toerana izany. Dia anomboka isika afaka fotoana fohy. Saotra tompoko.
dia mbola manatitrantotra ny fiarabana trano amin'ny feonantsika mianakavy eto. Zao dia ijery sehatra anankiray hafandray isika ireto mpihira gasy avany Ampaimanga Arivony Mamo reto. Miakatra sehatra andeho hira anankiray na toy izany eto anatrehantsika dia anankiroa ataontsika raha mahavita anankiroa nareo dia anankiroa ray ihany dao ary. Aleo asitsika hira aloha dia rehefa avetsika miditra ao anatin'ny fotoam-pankalazana satria tena andandaza tokoa raha sy andro an'io ity satria rososina be zao tokoa. Ya, azo hoarina tahaka ny bevoka manao tambateny toka fahasoavana toka fa maraka dia metytsika trany ary miaraka miteraka amin'ireny mpanakanto rehetra. Dao raisina miteraka hatrany ary izy. Le kabosy ratsy
amnaya mazaba sinana ye nyane amnaya oh diwa mageto me pizza wamananga yeah raibo alakaya disiksa yeah raibo alakaya disiksa alakaya disiksa Sudah tupko. Sata tababarani pamaneta bembolawak. Tupkelasy tompokivavy ry atapitsarom-pianarany dosy ry andohatendro ny lay Arsène. Ny dindony lasa tokoa no mivimbina ny anio ary taratry ny hoavy. Isan'ny dindony lasa ny amin'ny antsoina hoe Taom-baovao Malagasy. Ny Taom-baovao Malagasy izay ankalazaintsika ny amin'ity anio ity dia manana ny tantarany. Izay tantara izay dia mitsinjara ho telo lehibe dia ny anisan'ny goavana indrindra ao anatin'ny antsoina hoe fankalazana ny Taom-baovao Malagasy dia eo ny antsoina hoe hasim-pidiovana. Izay ny voalohany. Ny anankiray faharoa dia eo ny antsoina hoe fafirano na ny fangatahan-tsodrano. Ary ny fahatelo dia ny fisantarana na ny santabokatra, io lay antsointsika hoe vary amin'ny ronono tondraha tamin'ny teny. Ny amin'izay fidiovana izay na ny hasim-pidiovana dia mitsinjara ho telo mazava tsara, dia misy ny fidiovana ara-batana, io le ataontsika hoe andro fandrono.
Ny faharoa dia ny fitiovana ara-piarahamonina raha misy ny tsy mety eo anivon'ny mpiarabelona dia eo no mifamelo. Ary misy ny antsoina hoe fidiovana ara-panahy. Ary zay fidiovana ara-panahy zay dia raha kristianina ianao, raha kristianina katolika ianao dia amin'ny lalan'ny kofesy. Raha ohatra ka kristianina hafa finoana ohatra dia ny fibebahana no anisany anankiray anaovana an'izay hoe fidiovana ara-panahy izay. Izay anisany anankiray tena goavana. Ny anankiray faharoa izay dirantsika dia ny momba ny antsoina hoe fafirano izay anisany ho hitantsika eto satria izay fafirano izay dia dirina tanteraka any amin'ny tsodrano. Ahoana ny momba an'izay miala? Efa miomakoa manatanteraka ny mpanao fafirano satria izay no ivelany koa fa zava-dehibe ho tanterahantsika eto amin'ity anio ity tsara marina aloha raty fa omaly fa 17 ny volana Marsa 2024 no farany ny taona amin'ny fanisan'andro malagasy. Omaly tokoa zany tokony nanatanterahana ny fidiovana ny izay voalazanao rehetrarehetra teo. Samy madio daholo tsika rehetrarehetra raha mbola misy ny lolompo any mbola fotoanan'izao mbola tsy tarytsika anatanteraka an'izany rehetrarehetra izany. Raha tsy hivina kely ihany koa dia omaly tamin'ny 2:20 minitra atoandro no tsinana ny volana. Tsika tsinana do anisan'ny manaraka an'izany dia anio fa 17 ny volana Marsa mitazana eny amin'ny lanitra Madagasikara zany tsinam-bolana izany andro voalohany taona andro voalohany ao anatin'ny taona vaovao malagasy. Dia mbola mamerina ny fiarabarantsika rehetrarehetra natratra an'izany ihany moa afa-tsy mendrika tehaka be zany. Dia hiditra ao anatin'ny fafiranosika re izay no dingana voalohany ho tanterahantsika tsara ihany isina fanazavana ho fantatry ny taranaka faramandimby ny zandry ny zokony izay tokony fantatra an'izany ampitan'izany any atokantrano any raha dia manaona tokoa izay fandehan'ny fafirano izay. Ny mahakasika ny fafirano dia tsodrano. Ny fafirano dia anisan'ny tsodrano eo amin'ny malagasy dia ny tsy ny fandravana. Ny tsodrano fitombona ka ny amin'ny taom-baovao tahaka an'izao dia misambasamba Andriamanitra andrinahary isika ny amin'ny antsoina hoe ho arivo tratran'ny taona ary dia izay no akanan'ireo antsoina hoe ray aman-dreny izay vokotaona iroso tanteraka anatanteraka an'izay fafirano izay. Dia ahoana miala? Eny ary raha efa vonona ara ny tompona andraikitra natanteraka an'izany samy vonona ihany koa ny foamam-panahintsika rehetrarehetra andray an'izany fafirano izany dia andeha iroso avy hatrany. Dia efa vonona ny mpanao fafirano? Ie, misy ny ankoatran'ny olo-mpanjakana izay tonga eto dia misy ihany koa ny solitena ara-drazana izay mbola ao anatin'ny fomba malagasy tanteraka tsika izay maratsy azy izay soloan'ny prinsesy fenisoratsy mamangatena eto eo ihany koa ny prinsy Randria Manasina Luka Marka. Mandroso ianareo tompoko ampanajana tanteraka ao anatanterantsika amin'izany. Ya, mbola misy ny mihinam-bary tokoa za moa misy latsaka fa ao anatin'izay anisan'ny hotononoka ihany koa ny anara satria narina fanangam-panajana azy volona pinga dia eo zany ny andriamben'ny merina randriamy ary hamaonina manangam-panajana anareo tompoko mba iroso ety anoloana hanatanteraka an'izay fafirano izay. Solo tompoko. Mandroso tompoko. Mandroso fanajana ny ray aman-dreny eto an-tanàna ihany koa tsy adino. Zareo solitena eto tonga eto Ambolomanjakarivo amin'izao fotoana izao anatanteraka izay fafirano izay. Izany moa dia fomba iray atao rehefa taom-baovao malagasy tahaka an'izao. Samy vonibonina fotsika rehetrarehetra andray amin'izany izay hoentintsika mamakivaky indray aloha ny taona vaovao 2024.
ao anatin'ny fikolokoloana daholo izay le malagasy atsika rehetrarehetra tsy maninona zany fa efa iomana daholo tsika rehetrarehetra andray aman-dreny any koa efa vonina tanteraka atsika rehetrarehetra ny atoerany ihany koa. Raha misy moa zany ny fandraisam-pitenenana tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa dia fotoana n'izao enotsika pitondrina. Ya tokolay sy tokovavy ny voalohany dia ny fisaoran'Andriamanitra izay nandahatra ny zava-drehetra ka nahatonga antsika eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity vohitra misandra ity ao amin'izao taona lehibe Taom-baovao Malagasy izay tsy nambola ny Alahady. Vohitra misandratra ankehitriny no mandray antsika rehetrarehetra ampitiavana sy akaravona dia osolo ny fandraisan-tanana dia samy iteakintsika eny amin'ny toerana tokola sy tokovavy. Eo am-piomanana angambany satria somary tampotampoka nisy ihany ny fandamina zava-drehetra dia miangavy ireo tovovavy betsaka eto amin'ny vohatra mba haka rano dia ireto ray aman-drenitsika izay eto no ataontsika misolo tena ireo ray aman-dreny ihany koa manerana ny faritra misy ny ray aman-dreny vohitra tazantsika eto ny lamatony merina ny andrina emonina ometsika tiaka izy tompoko. Eo anilaneo ny andrimbavy ny princesse feniso raha tsy mamanga ometsika tiaka ihany koa zany tompoko. Dia eo ny ray aman-dreny ny vohitra eto ny sojabe ny faritra itasy dadabe Razafindranaivo mivady dadako moa izy sy bebe Sily miaraka amin'ny dadabe Edmond eto Ambolomanjakarivo misy ireo solotenantsika avy any amin'ny faritra ao ny Prince Luc Narda avany Betsiboka ihany koa ary ny misolotena ihany koa izy moa anatin'le masika dia tsy tazako tsara fa miaraka amintsika eto misolotena amin'izany tsodrano sy fafirano zany dia atolotra angamba ny meo ny Prince Emonina angambany ny Saintia dia mba mifafirano amin'reto ray aman-dreny reto izy Prince Emonina izy no andrina lamatoan'ny merina dia amin'izao Alahady zao andro manandanja tokoa amin'ny tantara ny Madagasikara sy ny maha-malagasy dia ometsika izay aja voninahitray mba anao ny fafirano amin'reto ray aman-dreny sy ireto olo manan-kaja maro izay nasaina eto zinganiko manokana amin'ireny andrimatoa filoha lefitry ny anteny merandolona asitsika mba mitsangana izy ngamba raha sitraka ao Erlaza Imiky. Eo any koa andrimatoa ministra ny fampianarana arakasa mivady Ernesta Tsieleky. Eo akaiky eo any koa ny solombavavahoaka ny Madagasikara izay misy ny avy lavitra misy ny eto atoerana ho atsangatsika aloha ny député Andre Ratsivahiny mivady tompoko zandrila mahavita azy ny solombavavoaka ny Madagasikara ihany koa Zoky Andry eto atoerana ary tsy adinotsika ireo gouvernora ny gouvernoran'ny faritra ny generaly Mahezo Andriamanana ny gouvernora Vivatra Kotovao mivady ihany koa vakinakaratra maro dia maro ireo olo manan-kaja zay tsy ho voatoniky daholo eto satria misy ny solotera-panjakana maro samihafa fa rehefa avy eo mbola isy ny fotoana izay hiantsona azy ireo ao ny ben'ny tanàna ao ireo préfet ao ireo tompon'andraikitra isan-tsokaviny avy izay vahiny nasaina avy lavitra eo ihany koa itsika namana rehetrarehetra mpanao gazety izay tonga ny fanotrona amin'izao andro malaza izao dia ometsika ny andrina lay matony merina ny fafirano dia ny princesse feniso raha tsy mamanga no omeko ny fanaisam-pitenenana makasitraka tokola maro soa sy na tokovavy tonga dia afaka manatanteraka an'ilay fafirano ihany tsika zany ao anatin'izay fotoana izay.
asaramanitra an'io andro lehibe ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara ray manontolo rehefa tonotoana toy izao tompoko dia miarahaba ny ray aman-drenitsika ary avy eo tsika dia mangatatsodrano ka mangatakary amintsika rehetreto satria ny firenena malagasy dia manana ray aman-dreny na miatrika eto izy na tsy amin'izao fotoana izao ary le ray aman-dreny dia tena manandratra ny sotoavina sy ny bakoka indrindra ka mangataka amintsika ato amin'ny ato mba hanao lamako anazy dia tsy izy zany fa ny filoham-pirenena malagasy sy ramatoavadiny rajoelona no sy mialy no angatahantsika an'izay ataovy ary ny lamako anazy lamako avereno atambaro mino afahananako ako any ampondry zareo zay ary manako ako ihany koa ty ampontsika rehetra satria andro ny fifamelany zao ary ho lasan'izay any tsy mety rehetra teto amin'ny fireneny ity na nisy atokantrano nisy zavatra tsy netinety na isaky ny fandendehana na meritreritra ny zavatra tsy mety rehetra dia ho lasan'izay avokoa fa itsika rehetra eto dia tonga eto dia samy manana le ao ampontsika ao mba hifamelana itsika rehetra ary angatahantsika amin'Andriamanitra ndrenanahary ny fahasoavana irotsaka amintsika ho lavitry ny ratsy isika hisandratra ny ety Madagasikara ity toy nyty vohitra misy antsika ety indreky tsika rehetrarehetra marina fa misy na miara-pahasalamana fa na izany ary ataoko fefabetra tsara tsika rehetra raha mifandray tanana ny eo akaiky sy ny eo ankavia ary mba tena hifandray ho toy ny fampiraisana antsika malagasy rehetra fa zava-dehibe amintsika tokoa zany ka andao ary tsika hifandray tanana ary apakatra ny tanantsika mba hisandratana izao manaraka izany ny zavatra toy izao ny efa ny zavatra toy izao ny vita dia tsy sanatria ny latsaka fotsiny tany an-danitra fa nisany andriana Augustin Andriamananoro sy ramatoavadiny nitotona fotsina nahandro nahamasaky nareo mivady isaorana tanteraky nareo amin'ny anarako ny hitondrany vahoaka reto an'izany ary engane nareo sy ny taranakareo mba tena ahita tsara sy hipetraka tsara eo amin'izany toerana sahaza nareo zany ao ambany fitahian'Andriamanitra trany ary ho tazan'ireo razana izay niabitsika ny toerantsika satria tsika dia toy ny molo-bilany ihany ary ndeha ataoko hoe toy ny vilia volamena ka iray mihodina ihany tsika menakavy tahian'Andriamanitra netsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy daholo ny zavatra totsika eto amen tsika rehetra mba miara-mamana ho tanteraka tokoa ane izany dia mbola afaka mamaly koa hoe amen ineny azo ankasitrana ny lamatoany merina izay mbola andray fitenenana ihany koa nohizana amin'izay fandraisam-pitenena ny princesy Fensora tsy mamanga izay ho an'Andriamanitra lay pahary izao rehetrarehetra izao ireliany ny voninahitra teny tsotra no afatra sy tsodrano ho antsika amin'izao fotoana izao hisandratra ane i Madagasikara tsy ho rambona fa ho voalohany farafaratsiny eto amin'ny nosy malagasy eto amin'ny oseana indiana ho tanteraka ane zany ary ho tany ho tondra dronono sy tately ary ho lasa maitso Madagasikara fa tsy mena intsy io satria miara-miasa ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ary indrindra miara-miasa amin'ilay pahary izao rehetra izao ho tanteraka an'izany ny ray aman-dreny zoky fanaja ireny no atao hoe razambe reny no namilana ny afatra ny tsy falazantsika ny zoky dia mitarika ozina ho an'ny firenena
koa apetratsika izany sotoavina izany. Ajaintsika l'Andriamanitra ndrenanahary, ajaintsika ny razana izay nanomela soa, fa ireo zoky izay indrindra vatana melan-kafatra dia tsy maintsy ajaintsika amin'izao taom-baovao malagasy izao omenanao zoky ray aman-dreny ny fikamina. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy maso amin'ny alalan'i Jesy Kristy tomponay no ananatanay ray aman-dreny eto an-tanàna mivavaka sy tsodrano ho amin'ny firenena ho antsika rehetra tafavory eto ary koa any anarany ny andrina andriatavy lehibe ny andrim-bavy Ramambazafy eo andrazabe ny androan'ny Ambolomanjakarivo dia hiteny izay telomenadahy andray anjara amin'izany tsodrano zany da dia efa nisy izy fa fandraisana anjara ny heverinay da zava-dehibe dia mangatantsodrano aminareo aminareo vahoaka manampy raha manao an'izany sany atritsiko hoe mandroso divito fa kosa ary teteniko teo dia mifandraisana anjara satria mitazana antsika eo ambony eo ny andriatavy lehibe andrina ny tonga telo fahiny tsy ary Ambolomanjakarivo anino a satria ny olombelona dia tsy maty fa matory miandry ny fiverenany Jesy Kristy indray dia anao zany ampanetretena tsy fitiavany izay tompoko izay telomenadahy dia misaotra anareo ny eno ka raha sitrakareo dia tiavo voninahitra Andriamanitra. Matevin-darana tokoa izay tsodrano izay, tsodrano tokoa zava-mahery ary nirariana mba ho tanteraka amintsika rehetrarehetra izany tsodrano izany rato. Ia, amin'ny maha-tsodrano izay dia ilaintsika ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ary dia hampanjary asina ny fotoana rehetrarehetra izay mbola ho diavina ka ho tratry ny taona mitsingeringerinay indray izay tsodrano izay no irariana satria ny tsodrano dia amin'ny alalan'izay fanatanterahana ny fafirano izay fa ny anisany anankiray tena goavana rehefa amin'ny taom-baovao tahaka an'izao dia eo ny fafirano ataon'ireo ray aman-dreny izay andalo eny amintsika eny hanatanteraka an'izay famafazana rano izay satria ny amin'ny taom-baovao tahaka an'izao dia irosona tanteraka ny amin'ny fanadiovana izay andalo eny amintsika eny ny fanatanterahana an'izay fafirano izay ahafahantsika mizara hasina avy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa. Manatanteraka ny adidiny ihany koa anatin'izany ray aman-dreny be eto an-tanàna dia raha isitsika mpanajana foana moa zany rehetrarehetra izany sy fafirano ihany ataontsika fa mbola izy toyany ihany koa amen'ny tsara ny fomba malagasy ho hitantsika rehefa avy eo. Fahavelantsika aloha hanana fotoana tsara anao an'izany ihany fo sy fanatony tsara ao anatin'ny fahadiova-po tanteraka ihany koa tsy nano andraisana an'izany tsodrano izany satria manjary tsisy dika nanaovana an'izany. Ia, izay indrindrandrindra satria ny amin'ny taom-baovao malagasy tahaka amin'izao dia isina ihany koa ny amin'ny antsoina hoe fifamelana. Izay fifamelana izay raha misy disadisa eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'mpianakaviana dia fotoana ny amin'ny taom-baovao tahaka an'izao ny mifamela satria ny ao anatin'ny fo mihitsy no mila diovina raha hiatrika tanteraka ny amin'ny fiainana ary dia hoe ny olombelona no fanasin'ny tany amin'ny mahafanasin'ny tany azay zany dia raha ny fanasina moa ny tonga matsatso inona itsony indray zany no mahafanasina azy ka hevera araka izany fa
tsy andalo de melona atao fofonandro zao Taom-baovao Malagasy zao fa ho latsaka natahaka mitsoka ho atsika rehetrarehetra. Arak'izany dia mba hahazo ny anjara tandrifiny tsirairay avy ao anatin'izay fafirano zay isika manatitra maso sy atre maso amin'izao fotoana miavaka sy manana ny asany manokana izao. Makomana ihany koa ny fanaovako-drazana ilan'ny fafirano mba hodabatsika irazika tena malagasy hatrany zany fiarana mba hipetraka tantara mahafinaritra be ihany koa ny fahefatraatsika raika mirarina mba hotratrantitra ohatrany dadabe daholo tsika rehetrarehetra zay manatrika eto dia mbola mihatrany moa zay fanaovana ny fafirano zay amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny andro taloha tokoa aza moa ny amin'ny hoe mialohan'ilay antsoina hoe fafirano tahaka amin'izao satria efa ao anatin'ilay taona vaovao isika ao anatin'izay fizarana zay fa ny alina alohan'iny fotoana iny dia misy ilay antsoina hoe fikarakarana antsoina hoe mampirehitra jiro labozia ny isa-tokantrano io ilay antsoina hoe afo tsy maty. Zay afo tsy maty zay zany dia tsy vonoina mihitsy io afo io mandrapatonga ny rapitso ifimpisahany masoandro zay midika tanteraka zany hoe isin'ny fitehirizana ny hafanana sy ny hazavana dia mba ho tratry ny masoandro miposaka sy ny ampitso ny taona vaovao ny fametrahana tanteraka an'izay antsoina hoe afo tsy maty zay zany zay itsenana ny taona vaovao mba hitondra tanteraka an'izany antsoina hoe hafanana sy le hazavana ao anatin'ny tokantrano mihitsy. Tiana moa ny manamarika zany fa ny amin'ny Taom-baovao Malagasy tahaka an'izao dia anisan'ny fototra telo lehibe zay apetraka tsara dia ny amin'ny hoe fomba fa tsy finoana ity fanatanterahana ny Taom-baovao Malagasy ity ary dia maro dia maro ny olona nefa tsy mahafantatra intsony fa isika indray zany zao miezaka tsikelikely mamoa an'izay antsoina hoe fampafantara ny mahakasika ny Taom-baovao Malagasy zay ka ny anisany anankiray voalohany dia le araka rehefa navarako tamintsika teo ny amin'ny hoe misy ny asom-pidiovana ary dia ny faharoa ny fafirano ary ny fahatelo farany dia ny santabokatra na fantatsika lazana amin'ny hoe vary ambinono tondraha tantely. Izay vary ambinono tondraha tantely zay no anisan'ny horesahana fa ny tena goavana indrindra dia ilay fisantarana. Izay fisantarana izay amin'ny alalan'ny fisantarana an'ireo vokatra omena an'ireo solon-tenam-panjakana, solon-tena ny n'Andriamanitra amin'ny vahoaka zany izay ilay antsoina hoe mpitondra ireo zany ilay efa voafidim-bahoaka solon-tena n'Andriamanitra amin'ny vahoaka zay ametrahana tanteraka ny asina rehetrarehetra zay ho tanterahana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ka rehefa totosa soamantsara izay antsoina hoe fafirano zay dia misaotra indrindra tompoko samy nazo ny anjara daholo tsika rehetrarehetra raha falifaly sy ravoravo ny fonao fa nahazo tsodrano nahazo fafirano dia asio tehaka mafy be. Ie
Ankoatran'ny fafirana araka ny nambaranay teo, mbola misy ny santabary ihany koa anisan'ny fomba malagasy zany satria ao anatin'ny fararano tokoa tsika amin'izao fotoana izao. Tsara marina fa ankoatran'ny Taom-baovao Malagasy ny faefatra ambin'ny folo volana Marsa dia fisoka fa ny vanim-potoanan'ny fararano ihany koa miakatra ny vokatra, miakatra ny mangazo, ny vary, ny katsaka, matavy ny biby sy ny akoho amam-borona rehetrarehetra zany hoe fotoana firaviravona ho antsika malagasy tanteraka izao fotoana izao. Dia hita ao anatin'ny santabary ndraitsika raha doary. Ya, raha ny manakasina tokoa no asinina dia miasikasina ny manakasina ka hoe hoe misaotra anao raha fa endrena fa miasikasina tahaka nasina vato miantendry ny asinao ka nanasina andrina sy ny asim-bahoaka azy tsy miasikasina no ny asinao fa ny vava mifanolo-kasina no nafatarina fa manakasina tsy misy asina, manakasina ny rano voasina, manakasina ny eny mahamasina ny asin' izao antsoina hoe fankalazana ny Taom-baovao Malagasy eto amin'ny toerana eto izao ka dia ho fisantarana an'izay antsointsika hoe santabary zay dia ny vary mety misy manontany tena tokoa moa sika hoe fa maninona moa ny vary. Ny vary dia vo an'ilay ary zay ary tanteraka ny zavatra rehetra ka dia io vary io zany no antolotra amin'ireo antsoina hoe mpitondra fanjakana ary dia ny vary ny mampiavaka azy dia izy maniry amin'ny rano no mifikitra amin'ny tany, izay no mampiavaka ny vary ary dia misy zany ireo antsoina hoe solotena hanolotra n'izay santabary zay amin'ireo antsoina hoe mpitondra fanjakana koa dia manainga mpanajana miravavy iroso tanteraka amin'izay. Mijery tsara ny zazakely, ny ankizy sy ny taranaka aty aoriana hoe ohatr' izao zany santabary izany amiteraka be ihany koa no andraisantsika izany rehetrarehetra izany sady mirarina mba vokatra be Madagasikara mba isikakaikany any anaty vilantsika rehetrarehetra any fa tsy hoe rehefa miresaka hoe vary dia inona ny loka. Ya, tafiditra tanteraka moa anatin'ilay hoe vary dia misy ny antsoina hoe vary amin'ny ronono tondraha tantely. Ny amin'ny vary amin'ny ronono tondraha tantely izay midika tanteraka fa ny ronono dia mariky ny fahavelomana ary ny tantely dia mariky ny fahafinoana tanteraka. Izay no antony mampatonga antsika ny amin'ny hoe vary amin'ny ronono tondraha tantely mba ho fi sy ho to amin'ny fanatanterahana tanteraka ao anatin'izay antsoina hoe lanonana arahana amin'ny vary amin'ny ronono tondraha tantely izay feno tanteraka izao fety aman-danonana izay tanterantsika izao saonaraka. Marina tokoa zany vidy zay ny fafarano vidy tany santabary aleo atsitsika hiragasy makotrokotroka indray mba tena feno tokoa ny fiarahantsika eto anamariatsika ihany koa fa mbola ao anatin'ny Taom-baovao Malagasy tanteraka tsika raisitsika miteraka be izy rehetra izay vonona tanteraka mamelo maso sy manisy lanjany hatrany amin'izany vakitrazana malagasy zany.
mahafinaritra be mahazo fahafinaretana tsara tsika ao tsara gasigasy mamy tsara mahafinaritra zany ia mamy de mamy amin'ny sofina tahaka ny fikarantsana ny valimanena koa sy ny femangana korotovalina manana midia volan-takariva tokoa ny ragasy zay enitsika teo ary dia manakoako tokoa izay antsona hoe mamalagasy rehefa amin'ny taom-baovao tahaka an'izao isehontsika ihany koa ny amin'ny hoe any firavoravona ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa anisan'ny mampiavaka an'izao fotoana izao ny amin'ny hoe eto amin'ity toerany ity no anatanterana azy ka dia omeko ny mialy ny fanazavana makasika an'izay eto Ambolomanjakarivo aloha hoan'izay vahiny dia manontany tena hoe fa aiza ary misy an'ity toerana mahafinaritra ity dia tonga soa etanao eto Ambolomanjakarivo vohitra misandratra izay tena mahafinaritra tokoa raha ohatra ka meka andrefa ny ianao dia mahita an'izao toerana mahafinaritra izao manana ny tantarany izy ity saingy tsy valapatra be ao anatin'izay tsika fa tsy piteny kely fotsiny ampahafantarina kely hoe nisy an'izany mpanjaka vavy raha Ambolomanjakarivo izany tamin'izany fotoana izany tamin'ny fahagolan-tany nanjaka teto ary anisan'ny namelo masy namorona an'izany atao hoe vohitra Ambolomanjakarivo izany satria anisan'ny vohitra avy ihany koa izy ity rado vadiny nanambady izy io moa zany izay mpampandry tafika tamin'izany fotoana mahafinaritra ny tantarany fa aoriana kely ngamba ny fotorantsika misimisy kokoa dia ho tantaraintsika misimisy kokoa ataontsika tantaran-dapiazy mihitsy ngamba ny sahoana ny Andriana Augustin mety zany ankasitrahana be ny Andrianta Augustin Andriamanan'olo sy ny Andriambavy volan'irina izay manajary sy manasandratra izao toerana mahafinaritra izao aleo sitsika tehaka mahafinaritra anisan'ny tsy mamenatra amin'ny tantaran'izany fa tanàna tena sahirana tanàna tsy nanana ihany koa ary niaina tao anatin'ny fahantrana tanteraka izany tanàna Ambolomanjakarivo izany tamin'izany fotoana dia tapa-kevitra ny association des filles satria misy an'izany ihany koa afaka miodikodina masika dia mahita soratra be hoe défi Madagasikara izany dia tapa-kevitra anampy sy mbola mpitombony sandratra ihany koa neto Ambolomanjakarivo ary nanorina ny association ihany koa izy io nanorina ny fitoeram-pampianarana arakasy mifototra amin'ny tontolo iainana mifototra amin'ny fampandrosoana mifototra ihany koa maha-olona rehetrarehetra izay mbola isy ihany koa moa izany ny fifanaovan-tsonizy ny fiarah-miasa rehefa avy eo fa mendrika tehaka ihany koa ny défi ao anatin'izany rehetrarehetra izany izay voleona azo tombotsoa miaraka tamin'ny défi ia anisan'ny anankiray zany dia ny fiarah-miasa izay mipetraka ao anatin'izay ho fampandrosoana ny fiainan'ny fiarahamonina eto amin'ity Ambolomanjakarivo ity fa anisany anankiray fomba izay tokony fantatritsika ihany koa dia izay mpanjaka raha Ambolomanjakarivo izay dia nalevombelona mba ho fiarovana an'ity vohitra ity izay no anisany anankiray tena mampiavaka ihany koa amin'ity tanàna sy vohitra ity sahoana ry miala asa hoe mbola misy samylevombelona vetsika amin'izao fotoana izao ho an'izay sa aloha dia ianao ihany mamaly an'izay amponao ao fa aleo raisitsika mitehaka mafy be nitarika azy samy miaraka amin'ny laraka miaraka amin'ny rabe zao ihany koa aloha androtsorotsetsika indray ao anatin'ny kalokalo sy hirahira dia rehefa aveo tsika miroso ao anatin'ny fandaram-potoana manaraka satria araka ny nambarantsika tena mpiandohana dia rososona ny fankalazana amin'ity anio ity
ilufandrasane amatsiatsiary teo taminay zalahy Chate utamna zalahi misy ny talentany zay manako ako hatrany velany rehetrarehetrany a mendrika tehaka mafy be mihitsy mitarika aretsitika mba fadia malagasy ihany koa satria efa nisy manan'izany ambadimbadika ao mba omena sehatra ihany koa ny tanora avy eto Ambolomanjakarivo rato a aneo ny talentany ao anatin'izay dia malagasy zay ihany koa ya aorian'izay dia malagasy zay mialy a dia hiditra tanteraka isika ny lanonam-panjakana ka dia efa hiomana sazy any sika fa eto zany dia lanonam-panjakana ranoray indray no hidirantsika aorian'ity soradia ity mialy mandroso nareo andriambavilanitra ambadimbadika ao mbola raisitsika mitehaka hatrany mba hanome vitrika ho amin'izareo ambavilanitra mahafatifaty ihany koa zay natanteraka aneo ny talentany amintsika olona rehetrarehetra eto amin'izao fotoana izao ndao ary Jawa,
Mahafatifaty ny Ramambazafy Ambolomanjakarivo mbola fitsika izay tiako izay fa faly be zareo mbadiladika satria zava-dehibe tokoa izany mandeha masy ny manam-pahefana sy ny solon-tena ra-drazana sy ny vahoaka marobe izany. Ia, ankasitrahantsika feno reny tanora izay nitondra ny talentany tamintsika averitsika indray mandeha le tehaka amin'ny rehevidrevitra atao amin'ny kilasy taokavady.